tenanao. Ampiankofy amin'ny Jesosy ny tenanao. Ny asa fanompoana, raha ataoko hoe par définition, ny asa fanompoana dia asa fanehoam-pankatoavana mamaly ny filan'ny hafa. Dia le hafa eto Jesosy. Ny asa fanompoana zany dia asa ataoko amin'ny fankatoavako an Jesosy mamaly le zavatra andrasany amiko. Alléluia. Misy documentaire zay efa ela le izy ny hitako fa tamin'ny semaine ambony no tranaverin'ny tompo miverina nijeran'le izy zavatra mampalahelo anatin'le zavatra dia zao asa fanompoana any ivelan'le izy efa nampalahelo moa zany ny fiafaran'ilay mpanompon'Andriamanitra fa maty izy à l'âge de 57 ans. Tsara fanombohana ary tena hoe prospérité tsy prospérité volana tiako tenenina amin'izay fotoan'izay fa tena hoe nandroso ny ministera nirehatra be sotran'izany fa tao ambadika le izy nisy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy fa tsisy nahita raha tsy efa maty izy. Dia nampalahelo rehefa maty izy dia niseho daholo koa ny tao am-pon'ny olona izay nanaraka azy hoe tena Andriamanitra iny. Iny tena bras droit an Jesosy iny. Efa teo kaiky azonareo ve? Ny fifantohan'ireo olona rehetrarehetra ireo ka izany tsisy tamin'i Jesosy mihitsy. Ary tena ranomaso lanjainy io vatapaty io. Ary io mpanompon'Andriamanitra io dia ao anatin'ny ataoko hoe appel couranteny zany hoe akaiky amin'ny telefonany ny président tsy eo amin'ny fireneny fotsiny fa ny président be dia be manerana any Afrika zao tontolo zao. Zany hoe olona afaka ny heveriny olona hoe tena manana tanana lava zany izy rehefa misy zavatra sindra mitranga fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Te hitarika antsika ataovy azo antoka fa ny masonao dia mahatanteraka an'ilay ten'Andriamanitra milaza hoe mibanjina an Jesosy. Na zay fotsiny ara ny raisinao androany. Mibanjina an Jesosy. Mibanjina an Jesosy tompon'ny finoko. Tsy mijery zavatra hafa. Zay le hoe rehefa hivavaka alohany andehananao mivavaka mivavaha ianao aloha. Satria raha vao tsy ampivavaka ianao mandeha mivavaka lasa mijery anahy ianao. Ianao tsy tokony hijery anahy paster. Fa ianao tokony hahita ny fampiasan'Andriamanitra anahy fa tsy mahita anahy ampiasain'Andriamanitra. Tsy mitovy zany zavatra zany. Ny fampiasan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra anankiray dia tokony Andriamanitra ny tokony ho hitanao fa tsy le olona. Satria raha ohatra ka le olona no hitanao dia zao rehefa hivavaka ekipa ianao dia lasa mahita an'le olona. Nefa ny tokony izy rehefa hivavaka amin'ny ekipa ianao tokony mahita an Jesosy fa tsy mahita an'le olona. Alléluia. Ndraindraitsika mety miteny izay mihitsy mantiny an'ilay Matthieu 6:33 ka tsy aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Raha ohatra zany ka hoe asiantsika parenthèse dia hoe io fotsiny londao fa tohana herintaona. Tena tsoroko aminareo hifantoka amin'io fotsiny ianao ohatra herintaona ka tsahako ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Aza mifantoka amin'ilay aza manaikam-paherezin'ilay toin'ilay izy aloha hoe dia manaraka ny zavatra rehetra. Indraindray ilay manaraka ny zavatra rehetra no mahatonga anao mifantoka amin'Andriamanitra. Ka rehefa tsy manaraka ny zavatra rehetra dia lasa tsy tafafantoka amin'Andriamanitra ianao. Le fifantohana betsaka ny very tao anatin'ny tsy fahampifantohana. Nisy any amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany izay sa toko fahafiry andininy faraka ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo asa 1. Ny fotoana ny ekaran'i Jesosy nijery ny maso rehetra dia nisy feony teny hoe ohatra ny fomba nahitanareo izy niakatra iny nahitanareo ny fiverenany indray. Fifantohana. Ny tiany tenena amin'iny dia zao hoe ianao le manana fifantohana mahita azy miakatra. Mifantohy foana ianao mba hahita azy amin'ny fiverenana. Alléluia. Be dia be ny zavatra mety hisintona ny tsy fifantohantsika. Ary amin'izao fotoana izao tena misy azo tsapahi-tanana, azo renesi ny sofina atonga antsika tsy hifantoka amin'i Jesosy. Fa io safidy io. Ataovy ny safidy rehefa vao maraina hiaino an'izy ianao. Elia nampaminany tena nampiasain'Andriamanitra nandatsaka afo sotran'izany. Rehefa nitsoaka izy dina ny zavatra nyteneny nafana dia nafana ny foko. Ny hafanam-po dia mialoha ny fianjerana. Rehefa enton'ny fonao ianao nefa manaraka an Jesosy mianjery ianao. Exemple Petera. Petera ne beloha be. Légitime ne zavatra nytenen'ny Petera raha ranofo ny teneniko Matthieu toko 4:20. Raha jerentsika dia hoe za zao tamin'ny mbola kely tena ohatran'izany mihitsy hoe tsy haiko nareo vokatry ny ataoko hoe tsy mandre Baiboly fa tsy mamaky Baiboly. Raha za kosa aloha ny apôstôly tena tsy mivadika na ohatran'izany daholo tsika. Raha za kosa aloha ny ohatran'izao za ve ny ohatran'ny Nicodémos dia tsy ho fantatro hoe Jesosy ve ty? Fa ohatran'izany tsika rehefa tsy misokatra ny fontsika ao an'Andriamanitra. Jereo Petera
ny Matteo toko fa 1:10 any rehefa nilazainy Jesosy zao ry zalahy zavatra hitranga zany tsy maintsy omboana dia ho faty avy tonga dia nitapahana ary rehefa jerenao lettre ny ten'Andriamanitra iny dia fotoana anankiray io nisehony tsy fahalalam-pomba amin'ny Petera teo anatrehan Jesosy niaraka tamin'i Jesosy ozy ny ten'Andriamanitra hoe nalainy Jesosy dia natokana vakio ny dika teniny iny fa zay ny teneny iny hoe rehefa niteny an'izay Jesosy dia nalainy resahany manokana dia ozy izy hoe tsy azo anao zany dia inona zavatra niteneny Jesosy anevoako ianao ry Satana satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa ny olona ozy izy ny fiasan'ny devoly tadio tsara ty fa rehefa tiano blessena ianao dia esoriny eo amin'ny vondrona esoriny amin'ny fototra amin'ny fiarahany maro zay mahatonga ny Hébreux 10:25 milaza hoe aza mafony fiarahanareo miangona fa raha vao mandeha irery ianao dia eo amin'izay ianao ilay atokana imagine hoe Jesosy ve ny alainao hoe avy ianao fa resahako manokana ty tsy fahalalam-pomba zany fiasan'ny devoly zany azonareo ny devoly manala anao anatin'ny programan'Andriamanitra iza no nitondra ny Jesosy teny amin'ny tendrombohitra rehefa nitokana tany anefitra izy ny devoly no nanala anazy tany ho alaim-panahy azonareo ve fa any anefitra ny destiné ho an'i Jesosy tamin'ny fotoana 40 jours iny fa nalain'ny devoly izy natokana mba hanabarany zavatra ny endrika fanokanan'izany dia endrika anankiray fanehoana ny fiasan'ny Satana. Dao resantsika kely ty samy hafa ny direktiva sy ny fikomiana ary matetika manao fikomiana fa tsika tsy tonga saina raha ratsika zao ny tantara tany amin'ny zanak'Israely resaka sekoly famahana olana androany ary le olana tsy le olana mivahana fa tsika aloha amin'ny anaran'i Jesosy aleloia mahafinaritra ny ao amin'i Jesosy zany hoe olona mivaha zany olona mivaha aleloia zany ny tena olona mandroso aleloia tany amin'ny natao hoe directive d'essence avy any ambony no midina ny atao hoe fikomiana dia feo avy any ambany no miakatra zay zany izy raha ohatra ka direction resahako ny atao hoe directive dia Jesosy miteny amina mpanompon'Andriamanitra ohatra hoe papa dia miteny zavatra anankiray izy aleloia ny atao hoe contre ordre dia amin'izay fotoana izay mihitsy olona na vondrona manana hevitra mifanohatra amin'ny zavatra nitenen'Andriamanitra na dia eno tsara ty na dia ohatra ny endrika manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary tsika ve ilaina ny firindrano anatina vondrona mba hahafahantsika mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra niza olona anankiray mety tsy manaraka ny rindrina amin'Andriamanitra dia endrim-panoherana ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona iny aleloia eo nefa mila ianarantsika tsara mihitsiny sekoly famana olana ao aty ka tsy aloha fanjakan'Andriamanitra raha resaka sika fanjakan'Andriamanitra lava be io na herinandro arany tsy ho vitantsika mihitsy ny resaka an'izany miresaka an'izany hierarchie zany satria ny fototry ny fanjakana dia rindran-damina hierarchie aleloia ny hoe mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fahafahanao manaja an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fankatoavanao ny fandrindrany ny zava-misy raha resaka firenentsika zao aleloia manindry fo daholo ny kristianina aleloia na ny tsy kristianina arany misy zao publication vo hitako miteny hoe ajanony amin'izay le vavaka fa efa mivavaka foana nareo fa tsy mivaly le izy aleloia azonareo tsika ampianarina ianao ampianariny za ampianariny tsika rehetra ahoana moa zany hoe hikatsaka fanjakan'Andriamanitra zany nefany le fotsy le fanjakana tsy ajaiko akory ny fahefana rehetra izay misy dia avy amin'Andriamanitra aleloia zavatra mahafinaritra be rehefa maka boky ny Daniely ianao fa io Daniely io na dia esclave ara niainga tany amin'ny Jerosalema tonga tao Babilôna fa mifetsony izay mpanjaka eo tompoko foana aleloia naman'izao misy tsy mpianatra laforo any amin'ny Daniela toko 7 any fa raha maka ianao ny Daniela toko 4 fa 5 dia mbola miteny hoe tompoko an'ilay mpanjaka na ny descendant an'ilay mpanjaka izay nanipy ny namany tsy miova mihitsy ny toepony satria ny fony efa déconnecté amin'ny zavatra eto fa connecté amin'ny zavatra any tsy possible mihitsy ianao asan'Andriamanitra ianao dia hiteny ianao hoe nafana dia nafana mifokotra ny tsy zakako ty zavatra ty tsara aloha rehefa tsapanao hoe tsy zakanao le izy satria ny ten'Andriamanitra Matthieu 11:28 izay hananarako anao makanesy natrehan'i Jesosy ho anareo izay miasa fatratra sy mavesatra etana eto ny tenanao izy tsy niteny hoe vany le olana fitsarana aloha miditra ao aminao aleloia tsy miova ny situation fa fitsarana eo aminao aleloia mila zakanao mihitsy mahita situation tsy miova fa ianao miova ianao aloha mila miova fa ny situation tsy maninona tsy miova ary aleloia
Alleloia. Nitaraina ny zanak'Israely tany ambadika tany tao Egipta tamin'izany fotoana izany. Ren'Andriamanitra le izy. Alleloia. Henony tsara le izy. Fa zao misy zavatra mila ianaran'ny olona. Dia izy mantsy Mosesy hoe alaivo ny oloko izy izy hanompo aho. Manompo amin'izay mandritra ny 4 taona mandeha tongotra kay le fanompoana. Eo am-pandehanana tongotra misy fanitsiana fo. Alleloia. Rehefa mandeha tongotra miaraka amin'ny Jesosy ianao, dika leo mandeha tongotra man tsy voatery hoe mibatra. Atsika ngamba leo mibatra mandeha ligne 11. Tsy voatery zay, fa le fanefena egalina miara-dalana amin'ny Jesosy foana ianao. Le eo am-panompoana tsy hoe lasa tonga dia nisy ala tena forêt vierge be tany anefitra. Fa miaraka amin'ny Jesosy, tsy miova le situation, fa ny fonao me miova. Na mangatsitsiky, na mafana be ara ny environnement, ny fonao afaka mangatsitsiky. Sa zao tena nisy fotoana nandinika ty mihitsy hoe vitan'ny olona, vitan'ny vatan'ny olona ihany kay amin'ny fotoana faran'izay mangatsika, dia izy ihany no manafana ny tenany. Efa niaina an'izany tsika. Jereo tsara fa rehefa terny ianao, tonga dia mafana be tapoka. Na mangatsika be areo. Zany hoe vitan'le vatanao ihany zany, ny manafana anao. Na tsy mety ary le fepetra rehetra ivelany. Inona ny tiana tongava anatin'izany? Tsy miankina amin'ilay zavatra mitranga eo. Tandremo ny fonao vao saringotro zavatra mitranga. Tsy misy fironana miaraka amin'ny Jesosy. Tsy mirona atsy ianao na mirona atsy. Fa mirona makao amin'ny Jesosy ianao. Ny tena kristianina marina. Tsy hoe tsika zany dia tena hoe anestezia amin'ny zavatra mitranga eto tany. Hoe tsy mampaninina anareo zany mahita olona tena mampaninina ireny. Ary isaky misy zavatra mitranga ohatran'ireny dia fanontaniana mipetraka Jesosy eo. Any aminao ve izy iny? Mivavaka Jesosy, niza na ny andaniny na ny ankilany, tehirizo, vangioranga Jesosy Kristy rehetra eo. Alleloia. Tsy sanatria hoe tereny Jesosy, fa ny vavantsika misy ny ampiasaina mba hahatonga ny olona tonga saina. Andaontsika mba ho mamy ny ivon'ny fiarahamonina. Alleloia. Mateo 9:3. Raha tsika rehetra mamaky raha sitraka reo enina tsy sitraka reo dia raha tsika rehetra mamaky Mateo 6:33. Ataontsika mafy mihitsy zany. Tsy ho ren'ny olona akaikinao fa ataovy ren'ny sofinao. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampy anareo izany rehetra izany. Amen. Ataontsika hivavaka. Apetrao amin'ny fonao mihitsy ny tanao dia teneny hoe manomboka androany dia hikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Manomboka androany dia hikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Tsy ho tarihan'ny zavatra mitranga fa hikatsaka ny sitraponao Andriamanitra iray ao anatin'izany fanjakana zany. Ny fanjakana tsy trano, fa fanjakana rindran-damina ampankatoavana amin'izay fitarihanao. Mifona aminao zahay Jesosy, ny amin'ny tsy fahaizana hoe mankatoa ny fandrindranao, tsy fahaizana hoe mankatoa ny fanjakanao eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Ndraindray zay Jesosy ohatran'ny heverinay fa tahaka mitondra dossier miditra birao miaraka aminao, ka hoe androany ty tonga dia valio. Jesosy ampianary zay, anajanao, hiaraka aminao, hiantehitra aminao isan'andro Andriamanitra. Vavaka izay Jesosy, mifonay ho tony foana eo anatrehan'ny zava-drehetra mitranga. Amin'ny anaranao Andriamanitra ray, misaotra anao satria menao fafana indray izay mitondra mbavaka an'ity fonay ity Andriamanitra. Tsy adobodoboko ny trangan-javatra, fa hitempo anao Kristy, ilay tompon'ny finoanay sady mpanefa izany. Jesosy ianao ny mpanjinonay, Jesosy ianao ny mpanjiniko, Jesosy ianao ny ekeko, Jesosy ianao ny anteherako, Jesosy ianao no iankofako, Jesosy ianao no antom-pifaliko, Jesosy ianao no antom-piobiko isan'andro, Jesosy ianao no antom-panompoko isan'andro. Mamaky ny teninao satria manana anao ateo eo aminao, ateo eo tongotra foana Andriamanitra. Eo ny toerana feno fiadananao sy fitsaranao any tsiraray avy Andriamanitra. Aoka Jesosy tsy hisy information hanimba ny fifandraisanay, hiinterfere ny fifandraisanay lalina aminao Andriamanitra, fizahay rehetra dia samy ho tonga eo amin'ny fanatrehanao, hikatsaka ny tavanao, hiaraka aminao, ho iray aminao, anatanteraka ny sitraky ny fonao Andriamanitra, ary tanteraka n'ilay hoe ny fanjakanao ho tanteraka eo amin'ny fiainako Andriamanitra, amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Alleloia. Amen. Ndao tsika hitehaka mafo an' Jesosy. Alleloia. Alleloia. Tahin Jesosy daholo era-baony eo akaikinao tahin Jesosy ianao hoe dia teneno izy hoe fiadanan Jesosy aminao. Ndao tsika hivavaka ihany mangatah ianao fanamasina. Amen. Mangatah ianao fanamasina fa zava-poana raha ohatra ka teny tsy alohavan'ny etaeta, raha teny tsisy fanamasina. Raha tonga eto tsika hitangorongorona dia aleo mivoaka dia manatevina le fa
aleo tena hoe aleo mangetahitan Jesosy a amen. Ndao tsika hivavaka miresah ianao dia teneny fanamasina hoe ampio andro any a amin'ny androm-piainako rehetra tsy androany fotsiny Jesosy a fa isa minitra, isan'ora, isa-tsegondra tena mila anao a mitenena amiko indray androany a manambara sitraponao sy trano izay hitanao fa tsy mampahazo aina mety hoe anjarako ilay izy fa aseho ianahy inona ilay tokony hositranina Jesosy dia voninahitra fanapahan-kevitra anovany izany a eto amin'ny fiarahako aminao fanamasinao ampio izay a amen amen. Aleo aloha mba asiana tehaka kely iny amin'ny mantsy miprofo hoe tena mandeha ty micro ty mitia fa mafy ho an'i Jesosy fa raha vao hoe amen andaontsika hiresaka fisaorana ihany alleloia toy izy tsika ao anatin'ny fisaorana ny teny Tesaloniana voalohany toko 5 andininy 9 7 7 efa itsika tsy enjery io fa tsy maninona iverena antsika ihany. Tesaloniana voalohany toko 5 andininy 9 7 ary 7 dia izao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy mifaly mandrakariva mivavaha ka aza mitsahatra misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho antsika tsirairay avy. Alleloia. Mifaly mandrakariva tenenina foana eto amin'ny sekoly dia Andriamanitra koa dia tia olona mifaly. Dia izy pasteur Rodolphe zay hoe tsy maninona zay tsy misy zay misy fa aza vela ho very mihitsy ny fifalianao. Alleloia. Io zany mila zavatra arovantsika isan'andro fifaliana tena hoe mihoatra lavitra noho ny mpangary paosy ka izay nge mahatonga anaty tsy mifaly lasany olona ny portefeuille aleo lasany any iny ao fa mila mifaly ianao mandrakariva tsapaiko any aloha ny anazy sao dia efa tsy ato tsony faharoa mivavaha ka aza mitsahatra ao anatin'ilay fifaliana zany rehefa faly ianao dia misaotra an'Andriamanitra ho azy dia mivavaka ho azy rehefa faly ianao dia miresaka amin'Andriamanitra ny antony fifaliantsika ny antony iainantsika dia tsy misy ankoatran'i Jesosy ny antony hahavelomantsika dia tsy misy ankoatran'i Jesosy dia rehefa ninona ataontsika zany dia tokony ataontsika ho an'i Jesosy ilay izy dia ao anatin'ilay fifaliana dia lasa mivavaka ianao lasa miresaka amin'i Jesosy ianao. Alleloia. Dia ivavaka io nefany tsy vavaka fangatahana fa teneny eo amin'ny andininy 7 izy hoe misaotra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa faly ianao dia misaotra ho azy. Rehefa faly ianao dia misaotra ho azy. Ny olana mahazo antsika kristianina na ny tsy kristianina ary mampalahelo fa zay no hitovizantsika amin'ny jentilisa rehefa nona dia samy menimenina ane rehefa tsy mahazo asa dia samy magataka hoe meo asa Jesosy andro manalina maraina atoandro riva maraina atoandro riva meo asa meo an'izao ataovy tanteraka ity tonga le izy telo taona ianao nangataka an'ilay izy dia afirina ianao no misaotra an'ilay izy tsy marina tsika eo anatrehan'Andriamanitra tsy fahamarinana izany lasa le zavatra angatahana zany ny matery fa tsy tanteraka intsony le sitrapona zany hoy izy ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho antsika tsy nanana sakafo tsika tsy nanantom-pivelomana 4 taona maraina atoandro hariva mivavaka nanana tonga amin'izay le ataoko hoe karama isam-bolana afirintsika no misaotra an' Jesosy sao dia vitany hoe misaotra Jesosy dia samy miala ay faly adiny Jesosy fa lasa le materiel no hiazaka zany tena mampalahelo an' Jesosy zany. Alleloia. Mino fa miovy zany manomboka androany amen. Mila hovaintsika izay fomba fiainana izay ataoko hoe fomba fiainana satria ny olombelona rehetrarehetra ny akamarony dia tratran'izay daholo. Mila manana fiainam-pisaorana zany tsika aza dinoana aza vela misy makany amin'ny firy zao aloha aza vela misy maka amin'ny fifalianao aza vela mila mivavaka mandrakariva ianao ary fahatelo mila misaotra ianao. Alleloia. Ny Jesosy dia nijoro tao anaty sitrapon'Andriamanitra foana izy communion foana mety hoe marary amin'ny fiainany marary eo amin'ny nofony fa zaho ozy izy rangaha anao ny sitraponao raha eo raha sitrakao dia esory amiko ty kapoky ty kanefa nefa fa tsy kanefa kay nefa aoka tsy ny sitrapoko ane no atao fa ny anao. Misy ny sitrapontsika foana izay mety matery fa tadio fa misy ny sitrapon'Andriamanitra izay antom-pisitsika tsirairay avy. Misy ny sitrapontsika izay matery foana isan'andro raha vao mbola misokatra io masonao io misy besoin ianao fa tadio inona ny sitrapon'Andriamanitra vavaka atao isa-maraina Jesosy
inona indray ny sitraponao tianao tanterahako androany. Aleloia. Andao aloha tsika hivavaka samy anao an'izay vavaka izay. Mivavaha ianao dia mitenena amin'ny fanamasina, ampahafantaro ahy inona ny sitrapon'Andriamanitra tokony ho tanterahako androany. Aoka tsy ho diso journée ahy Jesosy, tsy hoe miaina fotsiny amin'izao, tsy mahatanteraka ilay zavatra andrasanao amiko androany, fa androany Jesosy ampahafantaro ahy inona ilay zavatra tokony ataoko androany. Inona ny sitraponao tokony ho tanterahako androany. Ankoatra an'ireo zavatra tokony atao isan'andro dia mily izay mahafantatra an'izay zavatra ao am-ponao izay raha eo amin'ny alalan'ny fananao masina. Aoka ho fantatro izany dia ampio ahy hanatanteraka an'izany amin'ny misaotra Jesosy. Amen. Amen. Neny Jesosy fantan'ilay izy dia nizotra tany ilay izy. Nizotra tany izy. Amen. Raha vao ratsy fiombonana antsika dia brouiller fréquence. Alléluia. Raha vao milatsaka ao anaty lavaka tsika na matanjaka be ara ny émetteur dia tsy mahazo ianao tsy mahazo fa ny anazy matanjaka. Noho izany mila mitraka foana mijery an'i Jesosy tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Alléluia. Jaona 8:29 efa haintsika tsy enjery fa fampatsiahivana fotsiny. Ary izay naniraka dia eto amiko tsy mandao aho irery izy satria fantatr' Jesosy ny sitrapon'Andriamanitra dia nandeha tamin'ny sitrapon'Andriamanitra Jesosy. Fantaro ny sitrapon'Andriamanitra aza mivily miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay ihany. Amen. Mila mamono nofontsika tsika, mila mamono sentimentsika, tsy misantimaka amin'io mihetsiketsika io. Alléluia. Matoa io mitranga avelan'Andriamanitra mitranga io. Ny anjarako tsy mandoto fo, ny anjarako tsy maka party hoe nahazo 500 000 ariary indray hono ihany, anjarany izany izay ataony ihany ataony. Fa tandremo sao dia maloto ny fonao. Amen na? Izay fantaro ny sitrapon'Andriamanitra dia mandehana amin'izay. Za manao izay sitra mandrakariva. Aoka izany tsika tsy diso asa. Amen. Aoka tsika tsy ho diso zavatra atao. Aoka tsika tsy ho diso toerana andehanana. Aoka tsika tsy ho diso tenitenenina. Aoka tsika tsy ho diso zavatra saintsainina. Fa mahasaro-piaro an'Andriamanitra za koa dia teneno hoe mahasaro-piaro an'Andriamanitra koa za. Ianao miteny izany izao. Aoa. Zay mila misaotra tsika. Zavatra nanitsiny Jesosy anahy dia zaraiko amintsika. Tamin'ny herinandro dia vavaka ako alohan'ny atory. Dia mivavaka teo, dia mivavaka Jesosy apetraka eo am-pelantananao reto. Nisy ity teninao niteneninao ity aoka tia ho tanteraka. Na. Marina fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra izay ataon'Andriamanitra. Zany izay nitenenin'Andriamanitra dia natao ho tanteraka fa tsy anjarako no mibaiko an'Andriamanitra hoe mba alefaso amin'izay. Dia mivavaka pahazarana fa tsisy fitarihany fanahy. Avy eo tonga dia niteny Jesosy ajanony aloha izay vavaka izay. Tonga dia hoe hay fa ahoana ianao mangataka foana ianao. Apetrao amiko ny fanahinareo. Eo ilay mahasamihafa be ilay taria amin'ny testameta taloha sy aty amin'ny testameta vaovao ny testameta vaovao tonga dia sitrapon'Andriamanitra foana no priorisena fa testameta taloha mbola mitomany araka amin'ny filana ihany. Apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra dia nandinika ten'Andriamanitra. Apetrao aloha izy io ajanony izany fa tsy mety izany fa ahoana izany. Ilay nataoko rehetrarehetra ozy izy tsy mba nisy nisoranao mihitsy. Fa ilay zavatra tsy hita foana dia menatra ianao. Izay ilay tonga amin'ny fitenin'ny zatovo hoe dia ny tena ny menatra. Menatra ianao ko mandinika ilay vavaka tokoa. Apetraka eo am-pelantananao ny zanako, apetraka eo am-pelantananao ny asako, ilay anina samy manana ny anazy. Fa ozy izy Jesosy. Ny anao mangataka zavatra amiko foana. Ohatra ny hoe apetraka eo mba ho karakaraiko sy ny sisa. Mety hoe tsy diso. Ataoko hoe mety hoe tsy diso izany. Fa inona ilay nataon'Andriamanitra? Efa be da be ny nataon'Andriamanitra nefa adiniko moa izany fa nareo tsy nanadino. Adiniko ny nisaotra an'ilay izy dia be dia nanomboka teo dia nahitsiko ny fomba fivavakako. Nahitsy ilay izy. Izay mahatonga an'i Jesosy teo am-baravaram-pasan'i Lazarosy. Efa noenony izy. Fa tsy hoe amin'ny izy moa izany Jesosy tsy hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa hoe atsangano Lazarosy. Efa noenona mialoha dia nisaotra fotsiny izy. Azontsika ve misy zavatra efa noenona antsika na tsy nangatahantsika ary. Rehefa tsara fiombonana dia mihaino Andriamanitra dia mety ny zavatra rehetrarehetra. Teo izao pasteur Njiva dia nisaotra mikasika ny dada sy neny.
misaotra mikasika ny vady, misaotra mikasika ireo zanaka, misaotra mikasika ny piraita-po ny fisiny ireny, misaotra mikasika ny asa fanompona, ireo toeram-panompona. Fa mba efa nisoratsika ve ny politika fitantanana rehetra izay nisy teto amin'ny firenena hatramin'izay? Io zao tsy mety ilay izy angambany dia menimenina daholo tsika. Efa mba nisoratsika an'Andriamanitra ve ao anatin'izany dia mila misoratsika. Efa mba nisoratsika an'Andriamanitra ve tsika nianatra tany aloha, reny fafana nianatra ireny? Mety hoe tsy nandoa écolage ianao fa nianatra tamin'ny EPP, fa amin'izao ny EPP koa mbola tsy andoavana écolage fa mbola misy tsy afaka mianatra. Mety eritreretintsika hoe efa acquis zany fa non, za miteny hoe tsy mila tsy titentsika zany eo amin'Andriamanitra fa tena aleo tsisy adinoana reto ny zavatra nataon'i Jesosy ohatra. Faharoa zay fahatelo, ny zo fototra afaka nisitrahana hatramin'izay. Taloha ianao afaka mivezivezy eo Analakely. Zao ery amin'ny début ery amin'ny RMA ery dia efa bloqué, ary dia efa bloqué, ary bloqué. Tsy accessible intsony Analakely. Mba efa nisoranao an'Andriamanitra ve ianao nandeha tsy haiko? Tsy fantatra izay fiovanjavatra. Fa mila misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fahafahantsika mivezivezy eo Analakely, tsisy sakana. Efa nisoranao an'Andriamanitra ve fisitrahanao jiro sy rano hatramin'izay? Sa hoe mandeha ampiasao aloha efa nandeha ranga. Rehefa tsisy menimenina daholo, fa mba efa nisoranao an'Andriamanitra ve jiro sy rano? Efa nisoranao an'Andriamanitra ve ny parkina rehetrarehetra afaka nisitrahanao? Efa nisoranao an'Andriamanitra ve ny carburant afaka natao tanatin'ny fiara? Efa nisoranao an'Andriamanitra ve ny asa rehetra afaka nataonao hatramin'izay? Fa maninona rehefa tapaka ilay izy vao menimenina? Misy olona ngery reto tsy mahita asa, tena hoe tsy mahita asa. Aza menimenina, fa andao hisaotra, avadio fisaorana daholo. Efa nisorantsika an'Andriamanitra ve ny hery nomenantsika hatramin'izay? Firy taona ianao zao? Za zao miady varotra, tsy haiko hoe firy miady varotra. Fa misy taona matanjaka be, misy taona matanjaka be ny ozape, ny tanana, ny sandry, rehetrarehetra ny abdôme, rehetrarehetra matanjaka be. Fa tsisy avy aminao ireo na kely ary. Misy taona afaka mandeha tongotra avany, za fa nandeha tongotra avany Ivato hatrary Antsahabe, Ivato aéroport. Mbola tsisy an'io tsara saotra io tamin'izany. Fa mila tsarotsika rehefa ao anaty aretintsika dia Jesosy tena reraka mba havereny ny herika, mangataka foana, mangataka foana. Ny sakafo nomenanao rehetrarehetra hatramin'izay efa mba nisoranao an'Andriamanitra ave? Sa adinonao isa maraina ianao, raha eo meo anay io ny anona sahaza ao anay, amen. Rehefa hisakafo ianao Jesosy misaotra ny amin'ny sakafo izay menao anay, misaotra, amen. Tapitra zay. Fa nisy Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, nisy tanan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Tsy resaka masoandro, tsy resaka volana, tsy resaka rivotra, trano nipetrahanao. Ory reto misy olona tsy manana trano, tsy manana isitriany lohany akory, tsy manana, tena hoe tsy manana. Tena miangavy izy mba hahita planche na baoritra mba hipetrahana, hierovana amin'ny atsika sy ianao botifotsy firy ny rakofanao amin'ny alina, na ririnina na mafana na mangatsika ao foana. Mila misaotra an'Andriamanitra tsika, amen. Mila sitranina ny fisaorantsika sy ny vavaka ataontsika amin'Andriamanitra. Tsy ho zatra mangataka, fa mila mahay mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'izay efa nataony, amen. Andao hankasitraka an'Andriamanitra, andao hisaotra an'Andriamanitra, andao tena hoe ataontsika fiainam-pisaorana ity, ny fiankofana marina, ny tena salamo dia tsy izay nisoratan'i Davida, fa izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Alléluia. Zay ny fiankofana andrasan'Andriamanitra, ianao mirekonetra hoe zao no nataon'Andriamanitra, tena tsisy fahamendrehana, tary ny toerana nisy dia teo Andriamanitra dia nanalana. Neny Davida manana ny azy fa inona ny ianao? Alléluia. Tena tsara Andriamanitra. Tena tian'Andriamanitra tsika, amen. Andaontsika mifeny fankasitrahana an'Andriamanitra, andaontsika tsy ho titena, andaontsika tsy ho jambany tsy hita, fa andaontsika hanana communion fotsiny amin'Andriamanitra dia ho feny fisaorana an'Andriamanitra tsika, amen. Communion tsy hoe ahafahana misitraka izay ao amin'Andriamanitra, fa rehefa tafahombona amin'Andriamanitra ianao dia mpiray lova amin'ny Kristy ianao. Alléluia.
tena hoe izay an Jesosy dia anao e. Tsy resaka prospérité zany, tsy resaka fanambinana zany, fa miombona fotsiny amin'Andriamanitra. Ataovy tena Jesosy ny velona ao anatinao. Amen na fitianiko ilay izy a. Inona moa ilay voalohany teo? Tesaloniana voalohany 5:7-7. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Mivavaka aza mitsahatra, mifalia mandrakariva. Amen. Rehefa mifaly ianao dia mivavaka. Tonga dia vavaka. Tsy hoe mangataka foana fa misaotra Jesosy misaotra. Misaotra fa afaka mandehandeha eto indray aho zao dia reto n'Andriamanitra raha nge faly amin'izany. Tena faly Andriamanitra hoe tena fantatry ity olona. Ny olombelona leo raha isaoranao foana. Za zao ohatra hoe pasteur Njiva kiraro, ilay kiraro nofinofisiko very eny. Ohatra moa zany. Tena hoe fa nanao niezaka rehetrarehetra mba hahazahoana anazy dia nomeny anahy ilay izy tena vidiny ilay izy dia nomeny anahy. Tena hoe nanao niezaka rehetrarehetra dia inona ny réaction-ako? Tena hoe isaky ny mahita anazy any anaty MP isaky ny mieritreritra an'iny dia tena misaotra rangahy, tena misaotra dia ozy izy rehefa avy eo. Misaotra indray mpandeha dia ampy e. Efa nisaotra ianao dia vahoaka ataovy ohatrany tsy misy. Fa ny an'Andriamanitra tsy mba leo zany izy raha isaoranao. Tena tsy leo Andriamanitra fa tena raisiny foana. Ary Andriamanitra tena mahita ny sincérité ny fonao. Mahita izay marina ao anatin'ny fonao izy. Amen. Ndao tsika hivavaka. Isaory Andriamanitra. Alleluia. Mitsangana ianao ndao tsika hivavaka. Dia tiako ianao raha hiresaka amin'izao fotoana izao. Miresaka amin'Andriamanitra. Isaory izy ny amin'izay rehetra efa nataony teo amin'ny fiainanao. Tsy lavina misy ny olana. Tsy lavina mety misy ny fahasarotana. Fa ndao rangahy isaotra an'Andriamanitra. Isaory izy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitantanana. Teto amin'ny firenena rehetra hatramin'izay. Tsy teny izay hoe nisy nety na nisy tsy nety. Fa afaka niainy izay teto Madagasikara. Misaotra Jesosy ny amin'ny politika mpitantanana rehetrarehetra. Misaotra ny amin'ny fototra afaka nisitrahanay hatramin'izay. Misaotra Jesosy ny amin'ny jiro sy rano rehetrarehetra nandeha hatramin'izay. Misaotra Jesosy ny amin'ny parkinina. Misaotra ny amin'ny fahafahana mivezivezy teto Analakely. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahafahanay natory any anaty trano. Misaotra Jesosy ny amin'ny filamina ny tokantrano rehetrarehetra tany aloha. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra nety tsy nisy problema rehetrarehetra hatramin'izay. Tonga eto izay ankasitraka anao. Ary mino a Jesosy fa rehefa miala eto izay dia mbola isaotra anao foana. Ho velom-pisaorana anao foana. Ray amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay midera sy manome voninahitra anao zay. Aoka Jesosy tsy hiala ty anatinay ny fifaliana avy aminao. Aoka izay hanana fiombonana aminao foana. Aoka ho feno fananao foana zay. Ary aoka hanana fiainam-pisaorana foana Jesosy. Satria izany ny sitraponao ao amin'ny Kristy. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Amen. Andao te-haka mafitsika. Andraisantsika mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alléluia. Ndao tsika mbola hisaotra an'Andriamanitra foana noho ny amin'ny fitiavany ny amin'ny fombany atsika hatramin'izay ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nisitrahantsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, misaotra betsaka anao izay fa mbola nomenao fotoana, nomenao toerana ahafahanay mankasitraka anao sy misitraka sy zavatra rehetra efa nomenao anay. Misaotra Jesosy fa nampatsahivinao zany satria mendrika anao ny fisaorana sy ny voninahitra. Misaotra fa namasina fa mbola mampiteny ny mpanomponao tsirairay avy ianao. Misaotra fa mbola ianao ihany koa ny ampiteny ao anatin'izao fotoana izao. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Afaka mahazo toerana tsika tompoko ndao raisitsika ny Hébreu Hébreu 6:16-17. Hébreu 6:16-17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy fa ny olona dia mianina amin'izay lehibe noho ny tenany ary ny fianianany dia ataony mba hamafy ny teny ampitsahatra ny fifandirana rehetra. Ary amin'izany Andriamanitra nitahaneo kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasana ny tsy fiovaovan'ny sitrapony dia nataony mafy tamin'ny fianianany izany. Amen. Andriamanitra dia lehibe noho ny zavatra rehetra izy, lehibe noho ny tenany izy.
Ary isika rehefa matona tsony dia misy lehibe zany noho itsika. Ny olana tsika ve efa mieritreritra ny tena tsika ho lehibe sa manaiky an'Andriamanitra ho lehibe atsika. Mila mahatsiaro foana tsika hoe taizany nisy tsika taloha dia natsoan'Andriamanitra tsika mba aneo azy. Mila mahatsapy tsika koa hoe mpandova sady mpahay lova amin'ny Kristy. Dia mila tonga saintsika fa tsy tokony hanaonao foana intsony eo amin'ny fiainana. Mila maneho tsika sy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izay nataony tamin'ny fiananana izay nataony tamintsika. Jesosy niteny fa hitsangana izy amin'ny andro fahatelo tamin'ny mpianany. Dia nitanterahan'Andriamanitra ilay izy satria Andriamanitra naniraka azy. Andriamanitra nanana programany hampitsangana an' Jesosy fa saingy noho ny otatsika dia nentin' Jesosy zany. Raha ny maha olombelona dia tsy tafatsangana intsony Jesosy fa noho ny fahamasinany izay hitan'Andriamanitra dia natsangana izy. Nandresitsika noho ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Tsika ve mieritreritra hoe noho ny fahaizantsika sy noho ny fahasoavantsika no mahatoza ho atsika? Tokony hatsiaro foana tsika hisaotran'i Jesosy satria raha tsy nisy an'izay zavatra nataon'i Jesosy izay dia taiza ho aiza re tsika? Taiza ho aiza re izao tontolo izao raha ohatra ka tsy tanteraka amin'ny planin'Andriamanitra? Fa saingy izy Andriamanitra dia manana planina foana izy. Talohan'i Jesosy dia nisy foana ny famonjena sy ny fanavotana nataon'Andriamanitra. Fa saingy tsy ankasitrahan'Andriamanitra intsony ny fanatitra lasatra satria Jesosy nefa fanatitra velona mba ho avitra ho atsika. Natanteraka ny teniny izy satria izy ambony noho ny teniny ary maneho amintsika izy fa ao amin'ny Kristy misy ny zavatra rehetra. Le Kristy izay nomeny antsika amin'ny alalan'ny fanahany ary indrindra ny sitrapony izay mila ataontsika. Ao amin'ny Matthieu 5:8 Matthieu 5:8 amin'ny anaran'i Jesosy hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Le madio am-po ve madio ivelany sa tena ao anatiny? Raha misy olona tena nanao ratsy ianao ve ka hitanao izy dia manao ahoana ny ao anatinao? Misy fahatezerana ve sa falahelovana fahatsiarovana n'iny olona iny sy mifanahany? Fa samy manana ny lalovany olona rehetra fa misy mafy tsy maintsy efa nilalovantsika tsiraray avy. Le olona nanao an'le tena mafy be iny ve raha miantso anao dia ahoana ny toe-ponao? Madio ve fonao andray an'izay? Nefany any ambavan'le olona io misy tsodrano vao mandeha azy ve anao dia tonga dia tadidiko tsara mihitsy ilay nataonao ohatran'izao iny. Fa zao izay ilay ampianarin'Andriamanitra hoe mila mandefitra mandrakarivotsika na dia amin'ny tsirariny ary mila malemy fanahytsika. Rehefa malemy fanahytsika dia voaray ilay tsodrano. Ary ny tsodrano tsy voavidy vola. Tsodrano tsy tambazana fa ny tsodrano avy ao am-pon'le olona na le olona sy fanahy izay irahan'Andriamanitra ho anao. Tsy voaray zany raha vao kizitina ianao. Tsy voaray zany raha vao tonga dia misy zavatra vonona ao anatin'ny sainao. Mila manana saina madio koa tsika satria ny fihevitra ozy izy tsy fihevitra reo izy Andriamanitra. Mety ratsy, mety zavatra hafa no ataon'Andriamanitra eo anoloanao fa misy fanamboarana anao iny mba hahatonga ny faharetanao hitsangana sy hijoro tsara hatrany. Mila miomana tsara tsika ho masina satria Jesosy raha tsy noho ny fahamasinany dia tsy tanteraka ny fitsanganany tamin'ny maty. Jesosy nitandrina ny zavatra rehetrarehetra ary Jesosy niombona tamin'ny rainy. Nafantatra fa ny rainy
no naniraka azy. Ianao izy ny antso anao, Jesosy ny antso anao, Jesosy ny antso anahy. Mila fantatro zay andrahany anahy. Mila fantatrareo zay anirahan Jesosy anareo. Ary mila tanteraka tsika ao anatin'izany. Tsy mora ny hoe tanteraka zany a. Tsy mora ny miezaka no parfait zany. Fa raha vao amin'ny ezaka ao le izy dia misy latsaka foana. Fa rehefa fiankinana amin'Andriamanitra le izy a, dia Andriamanitra manana famindrapo. Tsy manisa heloka izy, sady tsy monomonina izy na nanotary anao, fa mamela anao foana izy. Mila matsiaro tsika hoe zany ny olana ahatonga antsika tsy miray amin'Andriamanitra. Le toetrantsika iny, le nanabeazana antsika iny, le misy indraindray tsika amin'ny teny mihitsy hoe zany mihitsy a, iny mihitsy le fafana. Fa mila manana an'le toetra zay ampianaran'i Jesosy antsika dia fahalemem-panahy, fitiavana, faharipo. Fa le faharipo testena, le fitiavana testena. Fa io na mihodina etsy ambadika etsy ianao dia misy olona mamela ginina anao. Fa eo indrindra le mila mijoro. Mety hoe izay jerenao dia mety tsy mahafaly anao koa. Fa Andriamanitra tena hoe nametraka ao antsi-potsika izy a, le teny zay nambarany foana amintsika. Dia hoe tiava ozy izy namanao tahaka ny tenanao. Tiava ny fahavalonao tahaka ny tenanao ihany koa. Matoy ianao zany mbola nahita ohatran'iny dia mety mbola misy ohatran'izay koa zany ao anatinao. Mila tsoahana le izy. Ary le araka le teny teo hoe sambatra ny mpampiavana fa izy no zanak'Andriamanitra. Zany hoe misy tsy mety hampihavanana zany ao. Satria tsy ny olona rehetra ny zanak'Andriamanitra. Le olona le tena vao mahita anao izy dia ino indray le ty. Reny mihitsy ny mila ananantsika fandeferana. Ary izy mahavariana fa le olona tena le manitikitrika anao reny mihitsy mahita point foana ikitihana an'le ambom-ponao. Fa eo indrindra le mila hoe fandeferana. Mila hoe madio am-po dia mitondra mbavaka ny olona io. Mahavariana le olona manenjika anao mihitsy no miteny anao hoe fa mba nentinao ambavaka ve za? Zany hoe Andriamanitra zany manantena anao koa hitondra mbavaka an'le olona tena mpanenjika mihitsy. Ndaotsika hivavaka, ndaotsika hiteny amin'Andriamanitra hoe zay teneninao dia efa tanteraka. Hisaotritsika n'Andriamanitra ihany koa satria efa tanteraka zay efa hitantsika fa tanteraka teo amin'ny fiainantsika. Hisaotra n'Andriamanitra tsika ny amin'ny mbola tsy tanteraka ihany koa satria Andriamanitra manana fotoanany. Mila nitahiry foana koa tsika ny fotsika mba hanana fo mandefitra foana eo anoloana izay mety tsy mahafaly. Ary le izy a tsy zavatra alavitra anao ny tsy mahafaly anao fa le ao akaikinao indrindra mihitsy no mikitika amin'ny fonao satria izay no tena mamparary ny fotsika. Mila manaiky terra fanamasina tsika, mila tsy variana tsika ary mila mifankazarintsika amin'ny tsotoa na hoe fiombonana amin'Andriamanitra ihany koa. Le fanotronan'Andriamanitra ne any amin'ilay tsisy inininy mihitsy ianao no mahatsapa fa raha ianao rery ny teo a dia ngamba lasa dala. Zavatra niainako voaingana kely mihitsy zany a. Any amin'ny tena kodaoda be any ny mpanina. Fa voninahitra ao an'Andriamanitra moa fa le zavatra rehetrarehetra mety ilaina mba tafiditra anaty fiara foana dia namboarina le izy. Dia tsy nety le izy noho ny avy eo. Latsaka amin'izay le finoana. Hoe tena dia ahoana zany fa aty zany. Dia teo dia nisaotra an'Andriamanitra dia any amin'ilay tena hoe mahita alina, mahita kintana maizina be iny ianao, mahita lanitra maizina be ianao dia kintana mamiratra be iny hitanao. Hoe dia ahoana zany Jesosy ny atao. Dia nanotro n'Andriamanitra dia ny hery tonga dia renao hoe feno hery ianao, matanjaka ianao. Dia navahana indray mandeha dia
Nitorony fanamasina hevitra hoe avadio ary le izy. Tena avadika. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa voavidy izay dia nandeha. Dia voninahitra ho an'i Jesosy ihany koa fa ilay olona niaraka tamin'izany nisy nataon'Andriamanitra nangina, tsy monomonina. Ny anankiray tonga dia nanampy satria fantany hoe mila mitazona jiro izy ohatra satria alina be ilay andro. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tonga sosoama tsara eto indray. Tiako tenenina hoe n'aiza n'aiza misy atsika dia misy foana fanontona an'Andriamanitra. Ary eo indrindra mihitsy arany no tena mila mahatsapitsika hoe miankina amin'Andriamanitra fa tsy miankina amin'ny fahaizany tena, tsy miankina amin'ny fahalalànao, tsy miankina ny mety ho fahasoavanao, fa manampy fotsiny ireny. Afaka tsy nandeha intsony ilay izy dia teo ianao sahirana teo, fa vita soamantsara ilay izy ary nety ilay torohevitra ny fanahymasina. Mila miaino ny fanahymasina tsika. Dia ny anankiray koa hoe tsy mainka ianao ny asan'Andriamanitra, fa mila miombina amin'Andriamanitra, mila mampianatra ny tenin'Andriamanitra aloha. Satria navariana ilay olona io salama be dia tena hoe nalahelo anazy azy zany dia karakaraina amin'ny maha-olombelona fotsiny. Dia rehefa avy eo amin'izay dia ohatran'ny hoe ny alina iny izy nanofy eny izaho koa moa zany nahita zavatra hafahafa ataky ny devoly zany. Dia ilay olona koa nahita fa izao tao anatiny izy tonga dia nijoro hoe ny anaty Jesosy ihany fa izaho tsy miaraka aminareo. Dia efa taitra zany hoe oay zalahy scientifique be dia rehefa avy eo amin'izay dia hoe zao Jesosy manasitrana anao, tsara be ilay hoe Jesosy ny anao dia Jesosy afaka nasitrana anao fa izao aloha mila mihaino teny aloha dia mila mianatra aloha. Dia rehefa nianatra teo dia nampitaina zany ny tenin'Andriamanitra. Dia reko amin'izay ny fanahymasina ny teny hoe efa ela be aty aoriana, efa angamba ny 3 andro sa efatra andro taty aoriana zay vao niteny fanahymasina. Ataovy amin'izay izy le asan'Andriamanitra, le fanasitranana. Dia vao natao ilay izy dia tonga sepotra be ilay olona dia tena voninahitra ao an'Andriamanitra fa sitrana izy. Tiako tenenina hoe ao anatin'izany rehefa mijoro ianao dia hitan'Andriamanitra foana. Ary izao koa anankiray koa tia hoe any amin'izay alehantsika any ke misy olona mahafantatra antsika tsy fantatra ao akory hoe izy io. Olona paketo analakely io izy dia za amin'io tsy zany resahany fa le olona zay le fiasan'Andriamanitra koa zany le olona le tian'Andriamanitra hositranana satria après an'izay vao niteny fanahymasina. Dia le olona tian'Andriamanitra hositranana mihitsy no nitenen'le olona hoe ay fantatro iny olona iny miara-mivavaka aminay iny. Dia teo hono izy zany niteny taminy satria iny ao noteneninao anazy dia hoe io hitako mandeha epistily ozy izy mivavaka ao amin'ny tranony ao ohatr'izany rehefa amin'ny hoe hitan'izany any mivavaka. Dia rehefa avy eo navariana fa ianao ozy izy pasteur dia eno ozy izy le olona io zany za tsy niteny tamin'le olona mihitsy za pasteur fa le olona anankiray le hita teo no niteny taminy hoe ianao pasteur dia eno dia zange ozy izy miara-mivavaka aminareo ao pasteur Rodolphe. Dia tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tiako tenenina hoe Andriamanitra zany miseho foana amin'izay endrika tiany isehony. Andriamanitra micommuniquer amintsika foana fa tsika mila sensible sy mihaino azy amin'ny fanahintsika. Ataontsika hitsangana hiteny amin'Andriamanitra hoe ianao ihany matateraka ny teninao rehetra. Mila mijoro izay amin'ny fahamasinana ary mila miomana izay ny amin'ny fotoan'andro angalanao ny zanakao. Mila masina izay satria ny fahamasinana reny no tena manangana anay ary iny ihany koa manaisitra ny ota rehetra. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay ny amin'ny teninao. Misaotra fa mampianatra anay ianao ary mbola miteny aminay foana ianao hoe mila masina nareo, mila mihamasina nareo ary mila miambina foana nareo. Misaotra fanahymasina fa atao anatinay ianao afaka ny manampy anay, manambara aminay izay tiany iray atao ary ny sitrapony iray ihany koa dia efa ambaranao foana amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fisehoanao, amin'ny alalan'izaniza afaka ny teny anay Jesosy fa mila mahay mihaino izay. Mila
matsilo ny sofinay amantatra sy anana fanahany discernement amantatra tsara hoe tena avy aminao ve zany sa saritsariny saotra fanamasina fa mbola mitoetra ato anatinay ianao mety ianao ary zay koa tsy anao zay mampalahelo anao raha misy zavatra mety sendra malavo anay dia lasa maka sisitsisiny ianao fonanay zany fanamasina saotra fa tsy miala ianao ary tsy atsony ianao fa mitoetra ao anatinay foana ianao fa noho ny fahadiovanay sy ny fahamasinanay dia afaka mivelatra ao anatin'ny fonay ianao makasitraka fanamasina makasitraka Jesosy fa ianao ilay misolo vavanay foana eo amin'ray misaotra fa raha tsy noho ianao dia ringan'izay raha tsy noho ny zavatra vitanao Jesosy dia ringan'izay misaotra ray fa namindra fo ianao ary nanana plany ianao ny amin'i Jesosy atonga anay ho voavonjy atonga anay ho tanteraka ny amin'ny sitraponao makasitraka ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy amen andao antsika indray mpanompon'Andriamanitra manaraka tompoko andao antsika hitehaka ho an'Andriamanitra moa sa tsika tezitra ve mazaho toerana tompoko misaotra an' Jesosy tsika ny amin'ny fahafahana mbola omeny any ary ataoko hoe na tsy teny ara ny ohatry ny efa tena feno be le ten'Andriamanitra teo sa hoana ozy nareo fa mbola toizantsika ihany zany satria fanaray ihany miasa ary ny ankabetsahany dia efa voatenin'ny pasteur teo daholo na pasteur Njivy na pasteur Sandratra na pasteur Lova fa matoa meny tompo dia mbola tiany koa tsika mbola hiditra lalindalina raha mentsika lohateny ty fizarana fohy ty dia hoe esory ny fanahiana satria ny zavatra iainantsika amin'izao dia vao mivoaka eto tsika dia mampisy fanahiana be mampisy tahotra ny zavatra hitantsika manodidina antsika dia ny ten'Andriamanitra amin'ny Luka toko 12 Luka toko 12 andiny 2:20 vakintsika zany Luka toko 12 andiny 2:20 toizantsika zany avy eo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo izay hoaninareo na ny amin'ny tenanareo izay hotafianareo fa ny aina mihoatra noho ny hanina ary ny tena noho ny fitafiana ary iza moa eo aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza koa aza mitady izay hoaninareo na izay hosotroinareo ianareo ary aza mianahana fa ny jentilisa amin'izao tontolo izao dia fatrapitady izany rehetra izany fa ny rainareo malala fa tokony ho anareo izany zavatra izany ary ty moa dia efa nytenen'ny pasteur Njiva teo fa tany amin'ny hafa ny référence izay nisy azy fa dia tena hoe izay ilay hoe fanaray andiny faraiky amin'ny telopolo amin'io Luka toko 12 io dia hoe kanefa ka tsao ny fanjakany dia anampy ho anareo izany zavatra izany misy foana ny besoin misy foana ny zavatra mety hoe averintsika hoe mety hoe ilaintsika nefa tsy ananantsika na hoe banga amin'ny fiainana fa manoloana andreny zavatra ireny dia Jesosy no miteny antsika hoe aza manahy ozy izy aza manahy ny amin'ny zavatra ny ainareo ozy izy na izay hoaninareo na ny amin'ny tenanareo na ny amin'izay hotafianareo ny aina ozy izy dia efa mihoatra noho ny hanina ary ny tena noho ny fitafiana tena marina izany ny aina dia mihoatra noho ny hanina betsaka anie ny olona miaina ihany izy fa be dia be ny sakafo tsy afaka hohaniny marary izy dia tsy afaka mihinana akory ary betsaka ny manana mety hoe dressing room tena hoe feno ny zavatra rehetrarehetra fa izy eo am-pandriana dia tsy afaka akory misitraka an'ireny zavatra ireny nefa ireny ny azakazahana nefa ireny nandaniana rondona nandaniana fotoana
nanaovana an'ity rehetrarehetra fihetsiketsehana ity mba zahoana an'ilay izy nefa avy eo tsy afaka misitraka an'ilay izy akory. Dia izay ilay tiany Jesosy tenena amintsika hoe ny aina ho sisy mihoatra noho ny anina ary ny tena noho ny fitafiana. Ary iza ho sisy aminareo na dia be fanahiana aza no mahay manampy andro iainana na dia kely monja aza. Ary tsy ny abetsaka ny zavatra ananantsika koa no miantoka ny aintsika na miantoka ny fahavelomantsika na koa miantoka ny fahabetsahan'ny andro iainantsika. Fa ireny indrindra aza natonga an'i Jesosy nanao fanoharana ato amin'ity Luka 12 ity fa voafetra moa fotoanantsika hoe ilay mpanankarenana nangona be hozy izy dia niteny tsy omby intsony izany fitoerany vokatra izany fa andeha harotako dia anao lehibebe kokoa noho ity indray ahako anangonako dia hiteny amin'ny fanahiko hoe mitsara amin'izay fa efa manambe ianao. Be dia be ny olona voafitaka izany zavatra izany ary io mampanota io fitiavana arena fitiavana zavatra eto amin'izao tontolo izao betsaka io te ho hita te hiavaka dia mavita mangalatra mavita manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mavita manisy ratsy ny hafa dia nefa tsy fantatry ilay olona fa reny dia zavatra fafiny tsilo ho an'ny hoaviny any ary indrindra mahavery antsika sy hifankahitantsika amin'Andriamanitra. Manina ten'Andriamanitra izy tsy miteny akory hoe aza miasa intsony ary fa mijanona ao an-trano fotsiny fa raha izany kosa no ataontsika tena hoe sujet de prière antsika hoy izy pasteur sandratra teo hoe nasain'i Jesosy najanona mihitsy aloha ilay vavaka satria centré amin'ny fangatahana sy ny fiahinany amin'ny fiainanao foana fa tsy centré amin'ny etaeta-po anao ny sitrapon'Andriamanitra. Matetika moa izany tsika zanak'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra dia misy olona manoratra na hoe misy olona amin'ny contact misy olona tena hoe mampolopolo taona tsy nyresaka ary tsy niona taminao fa rehefa misy zavatra ohatrany hoe mahapoitra dia miantso tapika izy na hoe manoratra izy dia hoe ianao izany mieritreritra hoe etaeta-panahy dia gaga ianao nefa fa mihaino mba tiako ianao hivavaka ho an'ny asako. Tsy hoe ratsy akory izany no hoe mivavaka ho an'ny asan'ilay olona na hoe manantona olona ianao dia hoe mba hitom-bavaka ilay ohatr'izao amin'ny fiainako. Fa ilay izy raha ohatra ka tsy Jesosy no ivon'ilay izy voalohany aloha fa izay efa mamaika an'ilay olona fotsiny dia tsisy antony akory. Dia mba hitenenako anao fotsiny hoe misy koa olona ohatrany hoe mahita olona izy dia tsy Jesosy no hitany fa hoe ity olona ity izao any misy volany izao mety afaka hanampy anahy. Dia izay fotsiny mibahanao anatin'ny sainy tsisy miditra amin'ny lohany na ny fony akory ilay ten'Andriamanitra toriana hoe Jesosy no ilainao sy katsao voalohany. Fa ohatrany hoe efa borné amin'ilay zavatra mamaika azy ao anatin'ny sainao dia tsy afaka nisokatra hiaino an'ilay ten'Andriamanitra intsony. Nefa ny zavatra tenenin Jesosy dia tsotra. Katsao aloha ho sisy ny fanjakany dia hanampy anareo izany zavatra izany. Amen. Inona ny sujet de prière antsika aloha rehefa mivavaka tsika? Efa mba nanontany an'i Jesosy ve ianao? Rehefa miratra ny maraina, miratra ny masonao dia niteny hoe Jesosy io, inona izany andrasanao amiko androany? Inona izany ny zavatra tena tianao tanterahako androany? Za tena hoe hatramin'izay témoignage ilay niteneniko iny hoe misaotra an'i Jesosy fa nafahany tao anatin'ilay tena teneniko mihitsy marina tena fitahiana ilay izy ary tena hoe saotra an'Andriamanitra izany hoe niasa 12 taona amin'ny toerana anankiray izany dia ianao koa no ohatrany hoe nahita fitia indrindra tao dia nahazo ny zavatra tsara indrindra ny sitraka ny zavatra tsara indrindra tao parmi an'ilay mpiasa kanefa rehefa tonga ilay fotoana dia tsapa amin'ny fanahinao hoe efa tsy toerana ho anao intsony satria lasa ohatrany hoe fanandevozana ho anao sy nanakana anao tsy hifankahita amin'ny tompo intsony ilay izy. Dia mila manana discernement izany ny zanak'Andriamanitra hoe hatraiza no fetra tian'Andriamanitra hijanonako eto amin'ity toerana ity.
na amin'ny asa mandraraha io zany satria indraindray tsika jamba n'le hoe ka efa mitombo le boby le vola dia lasa tsy mahavita tsony midiscerne ny sitrapon'Andriamanitra kanefany Andriamanitra tiany foana tsika anana an'izay sensibilité ara-panahy zay mahay miaino azy mandrakariva hoe tena hoe eto amin'ity toerana ity ve zahako mahita ny fanjakan'Andriamanitra mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra mbola mahavita fiombonana ary dia ny zavatra tena hoe ankasitrahako an'Andriamanitra isaorako azy lehibe dia le hoe fafahako manana fotoana hitokanana iombonana hiainona ny feony izay zavatra hoe tena etaetako hatramin'izay zany hoe Jesosy mba roviana re mba tena hoe anana fotoana tsy ho tereny ny zava-misy manodidina hoe tena tsy maintsy 30 minutes ihany eto aloha za aloha tratran'izany fa tsy haiko nareo raha vao mihoatra an'izay tarahako andeha asa tsy vitako ny asako dia ianao le mba te anaraka direct nany amin'ny toeram-piasana dia vao mihaino kely ianao dia miantso maneno io telefona io miantsony lehibe ianao tsisy fitohana vanona mihitsy dia hoy Jesosy eo za mba mangetaeta mba hanatrika ohatran'ny olona rehetra na zoma sabotsy atavanandro ary vao miteny an'izay mihitsy moa mama fa ny ivelany io hoe ny olana reto ozy izy tena hoe tena io sekoly io tena sarobidy be mihitsy na dia tsy afaka manatrika an'le atrehantsika eto ary izy dia azany ozy izy tena hoe tsy hamelany zareo mihitsy izay ozy izy tany izay mareraka anay io dia tsika nefa indraindray tena hoe omen'Andriamanitra izay fafahany izay miasa tena sy ohatran'izany nefa tsika indray ohatra ny malaindaina ohatrany hoe manana excuse satria ohatr'izao satria izao dia na dia io direct io ary dia indraindray mahaivanina nefa ny tena hoe hoavy ny fotoana angetaeta ny olona fa tsy andre tsony rehefa lasa ange ny fiangonana iza tsony papangao hitanao eo tsony lasa izy iza pasteur hoe fitoriteny pasteur Hery pasteur Satratra pasteur Volola pasteur Hery tsisy an'izany tsony ka efa lasa ny fiangonana reto tena mila mifoara-panahy tsika fa raha mbola omen'Andriamanitra fahafahana mihaino ny tenintsika sy miombona aminy dia aza maivanina mihitsy izany amen ary ny tany sy ny lanitra ho levina ao izay ten'Andriamanitra fa ny teniko izy tsy mba ho levina alleloia dia ndaontsika tena hoe ametraka ny fiombonantsika sy ny ifankahitantsika amin'i Jesosy voalohany indrindra ho lahara-pahamehana isan'andro eo amin'ny fiainantsika alohan'ny fanahiana alohan'ny zavatra rehetra mampanahy antsika amen aza manahy ozy izy Jesosy jereo ozy izy ny tsintsiny ny voromanidina reny ange ozy izy ka sady tsy mamafy tsy mijinjaka nefa ny rainy any an-danitra ozy izy mitsinjo dia nefa ozy izy ianareo vous valez beaucoup plus que des moineaux manandanja lavitra anao reny voromanidina reny tsika zanak'Andriamanitra didiny angentsika ka ndao ny fiainantsika sy ny fifatohantsika aoka tena hoe hitady an'Andriamanitra etaeta lalina an'Andriamanitra no anesika atsika hivavaka hiaino ny teniny isan'andro anao ny sitrapony indrindrindrindra be dia be nge raha feno ten'Andriamanitra ary tsika kanefa ny tsy mahay mankatohan'ilay ten'Andriamanitra koa dia mbola zava-poana koa izany na mivavaka ary tsika kanefa tsy mifankahita amin'Andriamanitra koa dia mbola zava-poana koa izany inona zavatra mety mahatonga antsika tsy mifankahita amin'Andriamanitra ao anaty vavaka inona reto fahotana avinavina fo maloto tsy famelan-keloka tsy fankatoavana ny ten'Andriamanitra reny rehetrarehetra reny dia tian'Andriamanitra ho foanana eo amin'ny fiainantsika efa mandeha dia mandeha fotoana tsy haiko hoe mbola hisy mpanompon'Andriamanitra hiakatra eto fa andaontsika hivavaka ho fean'izany ten'Andriamanitra izany ao amin'ny 5:30 dia miteny ten'Andriamanitra hoe alohan'izay aloha ao amin'ny 7:30 dia miteny ten'Andriamanitra hoe manaova ozy izy kitapom-bola tsy mety ho tonta ho anareo dia arena any an-danitra tsy mety ho lany izay tsy azon'ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba
Amin'ny teny vahiny izy ity mazava tsara dia hoe constituez-vous dans les cieux un trésor inaltérable et qui ne s'épuisera pas. Aucun voleur ne pourra le toucher, ni mythe, ni ver ne peuvent l'entamer. Amassez-vous un trésor qui ne vous fera jamais défaut, car soyez-en certains, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Izay tsy mety ho simba ho sisina ho angalarin'ny mpangalatra na ny mpanimba. Any amin'izay misy ny arentsika dia any koa ny fotsika. Nafinaritra be ilay témoignage nampandraharahan-geza be eto amin'ny firenentsika izay tena hoe nipotehana mifananana dia nefa ho sisy hoe za ho sisy mamela ny eloko ireo mpandroba. Za ho sisy matoky an'Andriamanitra fa izy afaka hanonitra ao anatin'ny fotoana fohy izay very. Fa zavatra ny tany ireo ho sisy. Tokony ohatran'izany daholo ny fotsika zanak'Andriamanitra. Amen. 5:10 aoka isikina ny valahanareo ary aoka hirehitra ny jironareo. Amen. Ho avy Jesosy rava-malala. Ho avy izy ary ao amin'ny Luka 12 ihany dia miteny izy 7:30 hoe sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony. Ilay tompony indray no isikina dia ampipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy. Amen be izany. Amen. Sambatra tsika rehefa tonga Jesosy ka hitantsika hoe miambina, misikina ny valahantsika. Isikina inona moa? Fahamarinana ny valahantsika ary mirehatra ny jirontsika madio ny fitafiantsika. Amen. Amen. Esoriny zavatra rehetra mety manavesatra fa zavatra alefa ny fahavalo tsy ampifadoka antsika avokoa ireny fa mpanjiny Jesosy fa efa akaiky dia akaiky izy. Ndao hivavaka antsika tompoko. Misaotra anao izay fanamasina, misaotra dada malala, misaotra Jesosy Kristy mpanjakanay ny amin'ny fotoana androany amin'ity teny izay nomenao ity sy ny teny rehetra izay efa azonay rehetra teo. Mampianatra anay ianao hisaotra mandrakariva, hanana fo feno fankasitrahana ny amin'ny zavatra rehetra ataonao sy omenao eo amin'ny fiainanay. Eny koa mandidy anay ianao hifaly ary hivavaka ka tsy hitsahatra, hanana fo mahay mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, malemy fanahy ianao. Mampianatra anay koa ianao tsy hanana fanahinany amin'izao fiainana izao fa ny ampifantoka ny fonay sy ny fanahinay ho aminao tanteraka hiandry ny fiavianao, hanadio ny fitafianay, ampirehitra ny jironay ary tsy hamelana inona na inona aka ny toeranao eo amin'ny fiainanay fa ianao irery ihany Jesosy. Tompo malalo, tahio reto ondry vitsinao reto ary izay manaraka en direct ihany koa. Aoka ny teny ho tonga fiainana ho anay tsirairay avy ary tsy hitovy amin'ny idiranay tokoa ny voana eto. Tompo fa ho transforme ny teninao izay sy ny fanahinao masina dia hiombona aminao mandrakariva izay ny fanatrianao tsy ala aminay tsirairay avy reto, ny fanotroananao tsy ala aminay. Tompo malalo, fantatrao ny zavatra misy rehetra manodidina fa izay matoky anao ary tonononay ny fiadanana. Tonononay Jesosy ianao no tompon'izao taninay izao. Miasa mahery Jesosy malalo, aoka ny fanjakanao no anjaka eto, aoka ny sitraponao no tanteraka eto amin'ny firenenay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay masina sy manan-kerava Nazareta no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy dia manasa mpanompon'Andriamanitra, raisitsika mitehaka izy Andriamanitra. Alleluia, tsara ny Tompo. Tonga eto zasanao mbola ampianarin'Andriamanitra foana, atoro ny lalina tsara izorantsika. Amen. Eo amin'ny fotoan'ny filazana dia anao fanatitra antsika. Ampasevana antsika efa misy ny sekoly rapitso sy ny afaka pitso tehaka antsika ho an'i Jesosy. Fantaro tsara ilay olona fa isaky ny tonga anao mianatra ka ampianatra dia mitombo ny fahalalanao ary manarakaraka izany mitombo ny fitsaranao ary mitombo ny fiadanana amin'ny fiainanao. Amen. Ary misy vaovao anankiray mahafaly koa, tian'Andriamanitra feno foana fiainantsika. Latsinainy misy sekoly eto, talata, alarobia dia lakamisy misy fifadikana iarahantsika ho an'izay mazoto, tehaka antsika ho an'i Jesosy. Izay atao ao amin'ny Shalom Analakely, Shalom Antanimena azafady. Amen. Ay izany pasteur afaka manatinao rehefa amin'izay. Amen. Isaka ny alakamisy
fifadikanina ao tsara zay zoma zany dia efa miaraka ny atsika zoma sabotsy efa hoe toambavaka zany rehetra zany mba ho tanteraka amen. Azadinany koa ny misy toroteny foana koa isan'andro eny amin'ny radio efa mandeha foana zao ny jiro za mihiny fa afaka meny radio ianao isan'andro tadidio fa toroteny anankiray miverina in-telo raha meninao maraina atoandro hariva tena isaky mainao dia mitombo foana zavatra voarainao fa tsika za mihiny fa eno anao hoe ho an'izay tsy manana radio dia mividiana fa 25 000 ariary dia fa mahazo amen. Amoran'Andriamanitra le izy amen. Dia toy zay misy fandarany amin'ny télé dia jereo dia namantsika izay any amin'ny faritra takany any Mahajanga dia misy ny radiontsika 90.8 any Antsiromandia dia misy eto Antananarivo moa dia mitovy ihany ny fréquence any Antsirabe ary ny any Adego dia misy fandarana antsika any amin'ny Cool FM misy toroteny ihany koa any amen. Dia ny télé za mino angamany manomboka amin'ny 7 dia za mino fa fifadikanina le izy dia fatarantsika ny amin'ny 20 fa misakafontsika miaraka amin'ny tompo amen. Hitsangana antsika soran'Andriamanitra reny sodrano misy soratra Jesosy ny fitiavanao anay ny fitiavanao le tsy manam-paharoa le fitiavanao izay mampitraka ny rehetra ny fitiavanao izay nasehonao fa miaraka amin'ny amanakariva anao ary le fitiavanao tompo tsy tia kristianina ihany fa tia izao tontolo izao ary nomanao manokana izay tompo tonga amin'ny teny an'ity hoentinao hiala tanteraka amin'ny kany tsy fahalalana izay misy fananganana fa makany amin'ny fahalalana. Misaotra fampianarinao ny mpanomponao izay nitenenao vianina izay hitondra teny na mpianatra anay rehetra ampisa efa ny masonao mba tena atsiaro hitsakotsako teny izay ny ampianarinao manakariva indrindra tamin'ny tendroany ity ary fampiarina zany makasitraka raha io mianaran'i Jesosy tompo amen. Raisiny tsodrano izay tonona feno aminaran'i Jesosy hitanao Jehovah ka iranao ampamirapiritra ny tavany aminao Jehovah ka mindra fo aminao ananitra ny tavany aminao Jehovah ka hanymena fiadanana amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra natao zao fa fahasoavan'Andriamanitra na toy izao antsika rehetra tia tanana mavopetsika ho an'i Jesosy raha pitso raha sitrapony